Vaovao hafa mihitsy handray anjara amin'ilay fivorian'ny tanora avy amin'ny tany miteny frantsay mivondrona ao anatin'ny OIF isika malagasy. Mialoha izany anefa dia natsangana aloha ny parlemanta ho an'ny tanora izay ivondronan'ireo parlementera zany maromaro isolo tenantsika hiatrika io fivoriana lehibe ho tanterahana amin'ny Luxembourg. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena ny parlemanta ho an'ny tanora. Ny fandraisana andraikitry ny tanora ary ny ampafantarana ny asan'ny parlemanta no fanamby apetraka ao anaty ny fandaharana asa iarahana amin'ny vondron'ny tany mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay. Ny antom-pisian'izy io ny aingavany amin'ny francophonie. Tany amin'ny francophonie dia efa nisy nandritry ny fotoana vitsivitsy zay nananganana ny atao hoe PFJ na hoe Parlement francophone des jeunes. Nanana solitentsika Madagasikara tao anatin'io PFJ io tamin'ny taona 2014 nisy ny safidianana natao concours izy io teto amin'ny Assemblée nationale, nisy concours ny safidianana ankizy menada nalefa tany i solitenan'i Madagasikara dia hatramin'izay zany izy menada ireo efa ao anatin'izay parlement francophone des jeunes zay dia tonga ny fotoana amin'izao tokony hoe ananganana amin'izay le parlement national des jeunes zay ho mpikambana ao anatin'io parlement francophone des jeunes io. Isaky ny roa taona no anatanterahana ny fivorian'ny tanora avy amin'ny tany ny teny frantsay mivondrona ao amin'ny OIF. Amin'ity taona ity dia Luxembourg no andray ny fivoriana ny fahaenina hatramin'ny faha 1 Jolay 17 Bernard Vuisfara Espéré Ratsizaf sy Gianienne Arabe Arvoud no solitenan'ny tanora malagasy amin'ny fivorian'ny APF io.